Ry havako malala ao amin'ny tompo ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavany Jesoa Kristy ilay tompony finoantsika. Amen. Miasa ka tsy njovy ny farany. Miasa ka tsy njovy ny farany. Zany indray ry havako malala no lohahevitra izay misongadina ao amin'ny mofinainantsika anio. Bokin'ny Apokalipsy toko faha 4:10, ny andininy faha 2:10 hatramin'ny faha 4:10. Miasa ka tsy njovy ny farany. Asehon'izao mofinaina izao fa nobaikona i Jaona raha nanoratra ity bokin'ny faminaniana ity izy. Araka izany dia tsy sitrapony ny votoatin'ny hafatra fa teny nibaikona azy mba ho soratany. Ampitaina amin'ireo kristianina izay nampahoriana, no setrasetraina, nenjehina tao anatin'ny fanompony an'Andriamanitra. Ireo kristianina izay nenjehina tamin'ny finoana no ampaherezina sy omena teny manokana, na dia mafy aza ny fanenjehana, dia ampaherezina izy ireo hoe miasa tsara, miasa mafy amin'ny fitoriana filazantsara, fa misy ny farany. Ary izany mahatonga ny hafatry Jaona miampita amin'ireo kristianina ireo manao hoe soraty, sambatra ny maty, dia izay maty eo amin'ny tompo hatramin'izao. Na toy inona endriky ny fanenjehana dia efa miandry sy mampanantena ny antsoina hoe filazantsara ny famonjena, filazantsara ny mandrakizay, ny soratra masina izay ambara eto. Ambara fa misy ny valikasasarana omena ireo mpino izay miaritra ny mafy. Misy ny tamby omena azy ireo dia ny fiainana mandrakizay. Sambatra ny maty, dia ny maty eo amin'ny tompo hatramin'izao. Eno ny fanahy fa nitsahatra amin'izay ny sasarana izy ka ilay Jesoa Kristy, ilay tompon'ny fitsaharana, no miantoka ny aorianan'ny fahafatesana. Hitantsika eto ohatra fa misy sariteny samihafa ampiasaina entina ilazana an'ilay Jesoa Kristy, izay hitantsika amin'izao soratra masina izao, mampanantena fa i Jesoa Kristy ilay tompon'ny fitsaharana io no miantoka ny mandrakizay. Io ihany koa ny efa mampiomana sy milaza sahady fa misy farany ny zavatra rehetra, mbola ho avy ny fotoam-pijinjana, ary mbola ho tsaraina ny olona, ka ho an'izay tsy miasa dia ho tsaraina tamin'ny tsy nanaovany ninona izy, fa ianao kosa raha miasa tsara dia ho tsaraina amin'ny fahatsarana izay nataonao. Raha miasa mafy dia ho tsaraina amin'ny asa mafy izay nataonao. Mampahatsiahy sy milaza mialoha fotsiny ny soratra masina fa misy farany ny zavatra rehetra. Misy farany ny fisentonao, misy farany ny fangin'ny firiana izay sedraina sy lalovanao ankehitriny io. Aza matahotra ny miasa na eo aza izany, fa misy fetrany, misy farany, misy fitsaharana izany, ka ilay tompon'ny fitsaharana no miantoka ny aorianan'izany. Tsy njovy ny aoriana raha mitoro ny filazantsara ianao. Ry havako malala ao amin'ny tompo, ny filazantsara izay torointsika anio dia tsy valikasasarana androany ihany,
fa i Jesosy tompo mihitsy nefa miteny manao hoe aza mifaly fa manaiky anareo ny fanahy fa mifalia fa voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Misy antoka ny amin'ny mandrakizay izay omena anao, ny amin'ny tamby, ny amin'ny valika sasarana izay omenao, izay ahazonao amin'izany. Paoly apôstôly anie dia efa nampanantenantsika an'izany e. Miorena tsara aza miova ary tao amin'ny sika ikely aina fatratra ao amin'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ho izy ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Tsy mibanjina ny androany ihany isika fa ny mandrakizay mihitsy amin'ny fitoriana ny filazany tsara, ambabo olona tsy ameno fiangonana fa ameno lanitra. Miasa tsara, mpanjino ny mandrakizay. Jereo fa misy fiafarany, ity fiainana ity misy izay efa omanin'ny tompo ho antsika raty io zany. Toky sy fanantenana zany ry havako ho an'ny mpino fa tsy misy ny miasa maina, na dia misy aza ny miasa mafy, na dia misy aza ny asa famoizan-tena, famoizan-tsoa, eny fandaniana, nanaiky olanina sy andany, dia tsy very maina zany. Tsy ny asa foana isika fa misy kosa ny fampanantenan'ny soratra masina. Dia mahery zary ry havako fa rehefa mby amin'ny fotoana fijinjana dia azo vokatra tsara ho ao an-tsopotra lay zanak'olona, lay tompony voninahitra izay deraina sy ankalazaina. Dia ho an'Andriamanitra ireran'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy, lay tompony voninahitra any an-danitra sy ety an-tany, lay Andriamanitra fa tsy mba olombelona, lay maefa ny zavatra rehetra, eny tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany ianao. Miankohoka sy mitodika aminao ny voary manontolo, izay zanak'olombelona, ny navotanao, ny nantsonao dia samy miara-miondrika eo anatrehanao. Dia miara-mifaly, miaraka ravo, misantatra ny fifalian'ny lanitra rahatray izay efa andraisanao ny mino izay matoky anao. Fa mivavaka izay Tompo, raha mbola misy fotoana ahafahanay mitondra eo anatrehanao, raha mbola afaka mianta izahay ho an'ireo rahalahinay, anabavinay, ireo mpiara-manomponay izay misento ao anatin'ny aretina, ireo izay mandalo fandidiana ara-pahasalamana, entinay eo anatrehanao. Ampahery azy ianao, ampahery ny mpitsabo ianao, ampahery ny mpikarakara rehetra, ary ame azo fanantenana fa Andriamanitra tompony aina ianao. Miasa Tompo ary asehoany herinao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.